Ao anatin'ny tontolo ny serasera kosa akoatran'ny fanatonana akaikan'ireo mpanjifa malagasy mofo dia eo ihany koa ny fanamorana ny fandoavam-bola eo amin'ny fampiasana ny tolotra DHL izay ataon'ity orinasa ity ka izay indrindra ary no anton'ny sy ny fiaraha-miasa amin'ny sy eo amin'ny airtel money. Manomboka raha pitso faharika amby 30 aogositra dia azo atao tsara ny mandony vidin'ny entana ny tolotra DHL amin'ny alalan'ny airtel money sy kirekarana ireo tolotra airtel money eny amin'ny mpanjinjara DHL manerana ny nosy. Izany dia avokatry ny fiaraha-miasan'ny DHL Madagasikara sy ny airtel Madagasikara amin'ny alalan'ny airtel money. Tanjona amin'izany ny anatona bebe kokoa ireo mpanjifa ho hita eny amin'ny toerana misy ny airtel money ny tolotra DHL arak'izany ka aty amin'ny fiatomboana dia toerana valo no isy izany tolotra izany ary iparitaka manerana ireo shop airtel manerana ny nosy atsoatsy. Izany hoe ny irahana-miasa amin'izao fotoana izao zany izay botika airtel rehetra dia misy point de vente DHL. Ny tena tombontsoa azo amin'izy moa zany araka ny tenany solonjelitran'ny airtel money teo dia le sécurisation des paiements amin'ny alalan'ny airtel money amin'ny fampiasana ihany koa ny zany hoe misy tombony anankiray amin'ilay sécurité no sady birao anankiray ihany koa zany no azo andefasana idéposena ny vola zany hoe le birao DHL sy ny birao sy ireo fanjinjara airtel. Tsy ireo orinasa ihany no azo tombony amin'ny fiaraha-miasan'ny DHL sy ny airtel money fa indrindra ireo mpanjifa. Araka ny efa fantatra dia ny airtel money dia ahafahana manao fikirakarana vola na aka na androtsaka na anao virement amin'ny alalan'ny fomba haingana sy tsotra. Money ny avantage moa zany tena be dia be mihitsy voalohany indrindra aloha ho an'ireo olona tsy manana banky dia afaka ampiasaina ohatran'ny banky satria manana autorisation amin'izany fampiasana ny airtel money ohatran'ny compte bancaire. Dia ny faharoa ho an'ireo olona manao varotra na entreprise na professionnel mandefa vola matetika dia tena teknika mahomby tokoa ny fampiasana ny airtel money satria afaka mandefa manao transfert na virement izy tsika eo ny eo ianao mampiditra vola ianao eny amin'ny mpanjinjara na ny partenaire ny airtel money amin'ny fanjinjarana azy dia afaka mandefa dia azon'olona eo ny hoe le volanao. Marina fa ny fandefasana entana amin'ny alalan'ny expression izy dia ahafahana misafidy tolotra karazany valo manomboka amin'ny atsasakilao ka hatramin'ny 5 kilao ka arakarak'izay lanjany vidinao sarany alohanao.